Zany amin'ny pejim-baovao io fa amin'ity herinandro ity kosa no andinika ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsinina 520 ary ny teti-bolam-panjakana 420 ny antenimieram-pirenena eto sy Tsimbazaza. Andeha ary hojerentsika ny sary mirakitra izay. Manomboka amin'ny ity herinandro ity ny fandiniany eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakana fanitsina ny 520 ary ny teti-bolam-panjakana 420. Nanova ny programme satria zahay teo efa nanana ordre du jour hatratany amin'ny 24 novembre dia nanomboka tamin'ny herinandro ity zay dia miditra ny fandiniana ny loi de finances rectificative 2015 izay rapitso ohatra dia anao ny présentation générale io zany ny équipe-ny ministère-ny vola aty amin'ny antenimieram-pirenena ahafahana manazava ny hoe inona ny pitsopitsony ao anatin'io loi de finances rectificative io alohan'ny anombohan'ny fandinian'ny solombavambahoaka azy zany. Dia manomboka amin'ny herinandro manaraka koa dia avy hatrany dia efa hiroso amin'ny fandiniana koa ny loi de finances initiale 2016. Manomboka amin'ny herinandro ambony kosa ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana 420. Ny mpapiaka-teny eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay nilaza fa zava-dehibe kinan-javatra maro ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 420. Iankinana amin'ny hain-javatra maro eto amin'ny firenentsika eto satria raha tsy resaka fa tsy ny fanomezana vahany lehibe ny lafiny décentralisation indrindra ny famatsiam-bola isaky ny distrika dia ataoko fa zavatra lehibe tokony hoe omena lanjany eto amin'ny firenena ato anatin'ity loi de finances ity. Misy ihany koa moa zany reo lay fitarainana maro samihafa zay voaray aty amin'ny antenimieram-pirenena avy amin'ireo le mpandraharaha ara-toe-karena indrindra ny lafiny hoe eo amin'ilay hoe droit d'assise amin'ireo entana hafarana maro isan-karazany dia heverinay fa ho jereny solombavambahoaka daholo ny hoe sady tombotsoa ny firenentsika no raha teo koa tsy dia atao ny alléger ireo lay opérateur économique izay andry ankina ny toe-karena ny firenentsika. Ankoatra ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana dia mitohy ihany koa araka ny fanazavana ny asan'ny vaomera parlementaire amin'sana ny fandiniana ny raharaha marany arisy ao amin'ny antenimieram-pirenena. Amin'ity herinandro ity dia misy mifampiresana eo amin'ny gouvernement sy ny vaomera ary arahana fidinana ny ankazoabatsimo zany mialohan'ny fanaovana tatitra amin'ny antenimieram-pirenena ary fandrafetana fehi-kevitra.